Hono. Tena ohatran'ny marary zany lohako izany. Fa naninona teo koa tianao? Sary izany fitadiavana ny larizandry zareo a. Mba te anontany aho hoe rehefa hita ve izany lala dia hanampy ahitady any tokondray nareo? Mino aho reto fa toerana iray no misy an'ireo olona rehetra tsy hita ireo a. Satria nahoana? Ka izara zay pista fahitany lafa tsy tia rahantsika tika. Rakiza voan'ny Tambertan sika izany a? Efa teto sika? Mbola tsy teto izany tsika ry mama. Efa teto a sika e. Hitanareo? Tia zao ilay azony tapahany narina aminona an'ilay bibilava. Aiza? Io e. Dia nakay zara mifatin'ilay bibilava e. Aty anaty alakininina ange-tsika ary jaonony. Tsy lozan'izay biby mpihinana nofony biby nandalo teto. Tsy voan'ny Tambertan izany tsika e. Jerenareo, farana tretsy le dikodiarana. Alazo mamandray aho fa efa nisy nity eo e. Fa nakaiza? Nanidina ve sanatria? Tsy misy fiara maniditsidina fotsiny amin'izao le tsy vaza mitenteny foniny eo. Ka nakay zary e. Jereo tsara fa mety misy lalana ambanin'ny tany manodidina eto. Reto a, avy nge jerety e. Ahoany? Ohatra miorora zany Rakiza. Nary avy ela aty. Misy inona? Jerelahy. Misy varavarakazo. Varavarakazo? Io e jerelahy. Mba tsy ahitana ny dikodiarana, manomboka eto dia nampandehanana tambonina hazo fisaka angamba le fiara. Dia nosotonina le hazo fisaka avy eo notaritina hiditra eto. Tsy mitombona izany Rakiza. Ny andray zao no hevitro. Misy zavatra ao ambony ao. Misy zavatra mihitsy ao ambony ao e. Ary tolozanareo mifampijery fotsiny fa inona reto no tokony atao a? Nary, eno lava izany fofony izany e. Ka izany e. Izany misy no etsoko an'lahy io ko. Fa fofoninona tokoa izany maimbo be izany e. Eny tokoa? Namantsina ka. Alamino ny dila iletsy a. Andosika aloha somary alakely eto dia etsy lavidavitra kely etsy nidinika izay atao. Ka mbola tsy nijerenareo ange ho aty zavatra ty e. Inona nefa izany? Io misy dia kiraro. Dia kirarony Jaune io. Jaune aza manao kapako. Eny tokoa. Way, ary miaka nefana izy izany a. Jaune, avy ela aloha ty. Maimbo benika. Tena tsy laitra mihitsy. Avy aty ela fa misy piste ty. Pista nandray ary e. Jereo, dia kiraro misy io amin'lahy. Anilako. Tsy ahy io. Mazava e. Jereo ny lahy, tia ny ahy. Mazava lesy zany e. Dia tongotry ny mpiandro tanàna zany io. Karaha izany andao arahany e. Le tiako ohatrany dia efa mafy be ry. Hitady ny lalana inona le aty ka nahamozy akonaiky aho za le ty tsy maninona. Mbao indray ary. Fa hoaizinareo e. Ianao aloha ry mama maka aina. Eto anefa tena ady mafy. Eny ary andrehitra afo dia anokom-bary aloha. Aza mbola manokona aloha fa rehefa avy eo tsika miaraka mikarakara mamaranivo a. Maka aloha ianao aina. Io ary ny lary Jaune. Tena misy olona mihitsy io. Izany fa tsy hitako e. Jereo ny lahy. Io magakita io lesy a. Izary zany. Mihevitra io zao fa tsy misy mahita mihitsy eo. Hitanareo ve nitako? Ary vehivavy vahiny izy zany a. So dia mba vahiny mpanao fikarohana ary reto ireo a. Diso lalantsika raha izany. Mandeha ny lato miverina moramorena amin'ny mamy. Tsy mahazo misaratsaraka sika fa tsy maintsy miaraka daholy. Fa inona mahatonga lahy miteny an'izany e? Omany lesy ny fosinisaina fa hialikaty sika izao a. Mino fa reo mihitsy no manafina andro lala. Nary aza vo amiko aloha fa tena tsy azoko mihitsy. Jereo ny lahy io ambany io e. Io le fiara le ty e, camionette. Hitan'ny lahy ve io anaty kriatra io e. Eny marina. Ary toy ny rakofa ny lapaso maintso lesy izy zany. Izay ny saika tsy nahitako azy teo. Camionette manjajaka izy zany raha ny fahitako azy a. Le tiry nary a. Jereo ny lahy fa io misy olona hafa. Roa zay. Eto ty aloha iny maso lavitra n'ilay mba hitazanako azy. Oka aloha fa mbola mandinika manodidina. Mba eto ty aloha lesy fa angah ela ihany no tokony hijery a. Efa reto izay tsy mamaranivo reto a. I mama mipetra eto akaketo e. Lanto akaikin'ny Jaune. Fa misy inona Rakiza? Aza miteny mafy aloha so misy mandre eo e.
misy olona indraka izy a mama ho aza amin'ny teny mafitsony fa efa ty amin'ny ady mafana angetsika izao e to vahiny tena vahiny marina ary olon-dratsy mihitsy zao fahitako azy zao a hoay tena misy bandy matanjaka be ity io a ary gasy izy zany e hoe telo zay ankevitry misy olona tsy latsaky midimy izany eo raha kely indrindra dia inona no atao litirinary a tsy maintsy hity lala anio dia anio ihany kahoana vonina tsara alahy za aloha vonina tsara e mamasinanto rehefa tsara toerana iny fa tamile vehivavy mitondra kitay ela misitona ny tady dia za manampina ny vavany isa roa mbola ho aiza nefa e tapeny vavalesa teny eo io a ole tiranary a somba maty mihitsy azy izy io tsy maty zany io lesy a efa vatapalava ny vavany teo e eno a ary andao ary opatanetsy amin'ny sisinetsy lesy tonga dia koa beo fa andao sidikatsy amin'ny lava-patondro mamatsy ka raha tianao hoe dia ahoana mbola tsy haiko izy efa ndeha nytatana eo hatreto hoe efa mivavaka mafo atsika lanto sy mama faza manahy lahy eny samy nosorandreny menaka letsy a zareo raha teo tsy misy mitondra fitaova be ty anjara lesy le fofona asa raha inona loatra zany ando mihitsy aloha hojerena hoe le tiako andriamanitra fa inona rinary eto aty le caméra anatin'ny sakosy babelona iny fa misy inona ly ty a aizany onona lesy nary a mahaiza minona hoany e fa inona anao jona ato anatin'ny tanàna mpamonolo itsika aoka izay ny ranomasony lafa mitsangara ny volo lava velesisa no afatarana ny lala ary toko ty bandy eto akaikiny ty lesy le boakely tsita dia aiza zany raha mora sy rahasoa ary jenifera avela ty fa misy bandy kely anakirokoa reto alaifo sary lesy a zanak'olona tsy hita tano any ko zao reo saingy tsy misy nitaraina ka dia matimaty foana jona ahoana litenary avela ty fa misy tamy zany eny tokoa andao jereny atsymbombony etsy hoe jereon'lahy mibatafaty izy zany hoeto zany raha fahafantarako azy a ie hita n'lahy tsy atao takitahitsy etsy zany nometrahany azy kakasai nodorana ny ely ty raha izany e ie ary le vehivavy atsy anaty lavapato aty zany nopakakitay manginareo lahy dia alesika samy miandry zay atony eo e mba azo ny lasa ary tsara ve lesy reny rinary a ie andao lesy jerena hoe izy io fatio andretsiako to iramora lesy ary ino ty tataka be eto ty tena mpangalaraha tova le ty reto mahatsiravina andao hoe hojerena tsiray reto faty reto tena loza rinary a tena nangalana tova mihitsy lesy retolo reto efa tsy misy hevitra ntsony reo fa efa maty lesy ny eritreritro zao dia anavitra ny jenifera so mbola tratratsika velona ihany mandeha ny lara navitra azy ny azy zao dia niarovaka an'ireo ny fomangatsika ireo tsy ho levon'ny afo ny tiako atao amin'izay lesy mba samy hafa-po ny avan'ireo oloneo rehefa mahita ny faty ny avany ka soki mbola vela lesy le zipakely iny za nge tsy manakana ny lahy ka ino ary tadiaviny lahy tao amiko dia efa maty daholo matoa miditra ny voavadiny zareo io ka zay anavotana ny nofo ny lala zao sisa noeritreretika tsy mazava miko mihitsy zay ty le ty atao nitady ny lala no antondria atsika ty ito io lala efa maty ampinonona aloha ny fosiny saina zao le sarinary no ataoko alaiko lala dia soloko n'le vehivavy atsy avy eo a mamaly faty sany inona amin'izany mbola tokony azavaina bebe koa amin'lahy bibiby hevitra misy laha zany elahy ve dia atatahita fandoran'olona velona efa faty mihoatra amin'ny folo ve lesy no mivalapatra hodorana hita masony lahy dia mbola tsy ho bibibiby ihany ny sainy lahy
raha ijenifera ny tia lavotana dia soavaty ary tsy hoe zany angelesy fa isany nahatonga ny lasy jemsa tsy nifakazo ve ny fiarahany lahy tamin'ny jenifera a zaho a tsy manakana fa mandehana so ny fanavotany lahy ny jenifera no aresy lahatra ny tady any anyme azy anylahy izao hoe andao aloha ho karakarainy lala dia hoit eo avy eo izay atao fa ataona rinona hono ry lanto ireny lamba firakotra ireny misy lavany azo ony tsy tokony menao azy ireny fa ny andro ty fa miariva inona no rakofantsika eto raha alina ary taonetindry zaroany koa le vazava avy teo iny ie fa inona mampirotsaka ny ranomasonao e mahereza fa samy mikaroka ny tsity sika izao tsy tandiko tsondra mamaranivo a fa inona ny resahanary ianao e mamaranivo oka ihany ka mba omeo ange eo etakeo azafady ty e ary mavesatra be izy zany a ie tsy misy antony tokony hitomaniko akory tsy misy antony tokony androtsahako ny ranomasoko mba hidio ange ty azafady iny anga le mpanjaka be ny tany resahanao tamintsika voanyainga ie andriamanitro tobasy tsy te eny itsony ahy e mafy amiko izany tsy ho anilany toko izany oka rery lanto fa efa eo am-pikaroana izay misy azy ny ankizy efa tsy anjaranay tsony miaradiry mamaranivo a te anaraka azy any akoatra izay mety eona ihany oka tsy ary ny zanakareo iza ny hitaiza azy foinao kamboty ve ny zanakareo raha toka maty koa ianao itoky azy ty tsy mbola fantatra namatina velona tsy tsy izay anaovana azy iza toko moa izany no hitaizany zanako zany ange ho ahy e toko tsy hita ve no aminonao tena hijaly ny zanako raha tsy eo ianao mariny izany zandry mamaranivo andray misaotra anao namerina amin'ny fisainako mirehefarehefa hijoro indray na inona ry lanto midona tsy tokony hamoany tena ny olona ny maty azy efa tsy fidiny maika fianao mbola tanoro izao mamaranivo ajanoko rereto ianao fa nampiazy mindralahy andraso aloha fa basy taizy iny ary hainao ve mampiasa azy basy hitany tokondray arivo izay ty e na fenay mivady tsara sao misy fizavana trano tsy nentinay teny amin'ny manam-pahefana mihitsy manko sao izay voaroroy amin'ny zavatra tsy misy fotony eny ary mazavany amin'iny mandehana ara-pio izy ro lahy efa voavoniko tsarataratan''ity potifotsiny mamy ity lala lesy efa azosika amin'ny tsipireny ihany koa ny sary rehetra hitoko indray zao tia meny lanto aty ny lamba ny amorizana ny toky tsy hoe sanatry tsy fitiavako ny toko fa tsara lesa raha vela teo daholo aloha reo dia ho karakaraina ny any anatiny any ka raha maheo reo dia ahoana tsy maintsy olona avato ambany ato ihany no afaka mandrehatra n'ireo kitay ireo e nare aza nytiany ireo lafa misy mandeha zany jereo lahy le lehilahy io tazatazana manodidina io Mariana oay tena mitady nyity raha matoty izy zany dia ahoana valifaty lesy andao etindrety volotambeto anampinana vavany oay tena misy mampiasa basy zany aza metsika aloha fa misy olona manatony zany tena navadiky ny namana zany le io mahagaga lesy zany jereo lahy reny misy mazakazaka mivoaka iny le bande commando be dia iny ko mbola misy lehilahy anankiray lanto tsona nary fa basy izy ty antananao ty basy naisy toko ty fa zataitaitrynareo ianao ve nitifitra n'io lehilahy io ie efa saikatratra ny efa nitady anareo tena leoko ny any no natao tonga aloha dia hijery anytoky ary reto okaroka andao aloha sy tomy mahiditra ty anatiny ity mifatin'io lehilahy io sao hitany namany io ka sady reniko fa lasa niditra ny namany fa izy toka ry tsonina oka aloha fa misy mandeha ho azy zany ary iny zany zavatra maimbo be zany lato honono ny fo
sy ny saina fa tsy namatsika ntsony reny olona tsy direny ary eto ty basy iny efa vitanao ny valifatinao ny amin'ny toky eto itserany toky ary tsona andao ary na izany aza mba maiza manindry foa miomany sika fa mety zay ny olona roa reny fotsiny no ao anatiny ao olona roa ny ao ka tazana sy mamanareo ary ambony arenga izy ataondreo olo ireo ao ka tokony ivena hiakatra indray zany sika andikan'izay fanafiana atao ka ilanto zany mahita tsara ny aoko eto ty ange eo tapakazo io eto le camion mirakitra labasy no mipetraka dia eto kavanana no misy fiara lavalava fotsy eo amin'ny akavian'le fiara fotsifotsy lavalava misy trano amin'ny labasy ihany koa mazavo zany ho tapoantsika ireo satria ireo zao tsy malapo hoe misy olona misaotsao dia ty amin'ny manodidina ety eto ty ary ny basy iny to tsy mahatoky any lahaka so dia veriny lafatsy ny fanamomba nytony ary ahy lanto za tsy mahalala zay bisy-ba amin'ny fampiasana nytony na afaty ray teo amin'ny tendany omeo azy re indrina ary mandehanareo fa za ianjo renfort fa tena mihamafy izy ty ny fomba hanoroko an'zareo antiterany ty zao ny olana eo anelanelany ambohikanjo sy ambohitrera fotsiny tafalatsaka eto anelanela mihitsy mantsika zao ay misaotra ralanto tandremy sao dia mikorisa amin'eo anao rolanto maninona nefa raha miveriny ery amamy ery ambony ery anao amaly faty any toky azonao zany ary ndao aloha eto mijery mivadiko aka tsy maintsy eo koa nge ny lalantsika vao tafiditra any ambany any tandremo malama be ho ahy eo andriamanitra toka aza dia mitomamymafy loatra aloha ianao raha mbola maly faty nahoana ny teny finoana ohatra zao mivadiko re olona oay zona zay rehefa mikofokofoka andraso aloha fa nyfo ty vehivavy ty zay tafandriamandry ry anina fa maninona ny kapohanao amin'iny basiny lohany lanto jereo ny nanaovany any toky jerenao reto faty mivalapatapatra reto ireo ve dia miendrika fitserana aminao ay eto aty ary mbasiny anaperako ny any orjona oka aloka mila vavolombelona zao resako zao raha vonotsika avokoa mantsy ny olona rehetra mpanao ratsy ato dia tsy misy dikany aleo ny lalàna anao nafay azy ho anao zany fa ny aina solon'ny aina azonao zany tsy ny ianao ry lanto andao hiala teto fa efa eny ko nary moramora reo fa ohatrany tonga dia mirimiribe zany tsika jerelahy iny fa mivoaka ny jerijery raha komando tonga dia tifiro amin'izao ry jonina tsy aresan'io ianao nandeha hatramin'ny lohanao aza oka aloha fa olona tsy maninona avy dia tifiroko fotsiny amin'izao zay le mavoanareo eto aty mibasoko anaovako azy rehefa matahotra ianao fa inona rety nataonao ry lanto mamaly faty mivadiko ahy ary tandreny fa iny koa fa nivoaka le rangaha anankiray ary omeko ny sahazazy koa izy zay matitsika daholo zay ry zareo fa andao hiditra amin'izay lanto inona aza mahatoko tena be toy eo anao aloha tsy fantatrao na mbola misy bala na tsy misy ny basinao iny tsy fantatrao koa raha mbola misy olona ao anatiny ao na ahoana oletya jereo la inona ry nary misy vehivavy eo ambola tabatra io eo mailo tsara aloha ilahy oay vehivavy vahiny ty ary misy ro masira izy zany dia misy oksizenina ihany koa mazava akipaonge io lavan'io avy namindranatova zany ty raha matoty raha izany fa ahoana loatra oay nizay le biby olona lezy matahotra ry reto avatsy amin'itsy camionety itsy le zany feo zany ino tokoa dia mety ho inona re raha izao kosa aloha tsy lehibe arak'izay ny finavinaintsika mihitsy zany biby zany ato ny misy terin'le mpampiorona botrangano lesy
apio a analaty labasy ty asevo tazony lanto aloha ny basy faly mirabanareo mpanaraka ny fandarana onoono amin'izao takariva izao ho tanteriko aminareo ety ny fanadidina natao momba n'le biby olona tany amin'ny faritra Ambohitrangano nanasa olona vitsivitsy zay noho izany mba hijoro vavoimbe leto onoono tena misy ve ny biby olona izay ny fantaniana nodikidinantsika nandritra ny fandarana ny sesy teto zay tamin'ny voalohany ny hevitra fa tena misy ny biby olona rehefa nazava tamiko anefa ty trangana izy teto amin'ny tanànana ity dia afaka milaza fa tsy misy resabe fotsiny zany biby olona zany fa biby entin'ny olona ampitahotra ny olona samy olona ny misy za aloha maherana amboli-kanto a tafiditra ao avokoa ny fokotanina Ambohitatara, Ambokira, Ambohitrangano, Ambatokabary, Ambatomosehatra, Ambatoloko. Tena nahita faisana tokoa zay tamin'ity resaka biby olona ity. Nivadiko zao eny amin'ny hopitaly tapaka lalandra. Ny zanako vavy koa eny ary mbola tsy fantatra na maty na velona fa tsondromin'ireo olo tsy vanina zava-mahadomelona. Noho ny biby olona ihany re olona. Tsy misy biby olona zany fa ny olona no efa biby e. Mitady fomba navotana aina marary izy dia ny aina salama no siparana. Ny anjara masoandro ny hafa nefa nitakona noho izany. Reny olo ireny no tena biby olona amiko. Hevitra daholo zany rehetra zany hevitra variraraka hevitra ireo vavolombelona nahitany namonina telo ambin'ny folo mianaka mba hanavotana vehivavy vahiny iray nampiasaina tamin'izany rajako mba hisodisody eran-tanàna rehefa mifanena amin'ny biby tsy mbola fahitany ny olona dia malemo azy eo Vao tonga tao an-trano raha matovadiko dia biby izy lasa nijenona dia nitambotsitra izy Gaga be aho hoe rajako ohatran'ny rajako ihany ke ity nentina nampiororona anay ity. Rehefa natomiko ilay izy tao tsy naninona akory zany hoe ny tena fandehany dia vao miorooro mahita le biby ny olona ray tonga dia misy misambotra ary afantatra ao anaty fiara dia tsindromo aloha rehefa torana ka tonga any aminy dia vonono zareo ary alainy ny taovany tsy fantatro na inona tamin'ilay raha matoa inona anjanako ny fantatro dia efa potika tsy nisy nahalalana azy tso ny lalazanako ny volony sisa nahafantaranay fa ilaly io sorondry zareo koa moa ny akanjony araka izany dia avany maty avokoa ireo nitendrera teo ireo voasambotra indray tamin'ireo mpanao ratsy ary atolotra amin'ny fizarana tsy ho ela satria mbola tsaboina amin'izao fotoana izao antentsika ny miara amin'ny faritra iny momba n'ity biby olona ity voalohany aloha dia mifona amin'ireo avany maty ahy ohatrany nanao tsinitsinina azy ireo amanko ny hevitra fa honohony tononono ihany tantara biby olona iny faharoa dia miondrika ao anatrehan'ireo namoniainy ahy ary fahatelo manainga ny rehetra mba hamonjy ny asa famokarana amin'izay satria efa fongotra hatreo ny ratsy ka irohotro isika rehetra hanavitra ny fambolena izay nihitsika hono misoranareo nanaraka mpahalinana hatramin'ny farany ity fandarana ity nary velona n'olotra jaksa no nikirakirany feo onoono mandria be tanazany zanako izany onoono mako ny atombo azy zao oko izay ry mamaranivo amin'ny sisa okontsika ho mailo ihany efa misy no onoono e onoono